ny fitondrantena tsara sy izay tadiavin'ny tompo aminao dia ny anao ny rariny sy andalan'ny fitiavana ary hanaraka an'Andriamanitra ao amin'ny mpanetretena. Mika toko fahenina ny andiny favalo. Ny aina tanteraka tao anatin'ny faharatsiana ny fireneny Joda ary ny fahotana no nanjaka teo amin'ny fiainan'ny vahoaka an'Andriamanitra. Sady mampieritreritra no mampanongo tena tokoa ny voalazan'ireto andinin-tsoratra masina manaraka ireto. Ry mpitondra, ry mpitsara, motsy anjara raharahanareo ve ny ahafantatra ny rariny? Kanefa dia ny tsara no halanareo ary ny ratso no tianareo. Ny amin'ireo mpaminany izay mpamitaka ny vahoakako, raha misy mahafohy hokem-poiny dia iantsony fiadanana, fa izay tsy manome zavatra hataony ambava kosa dia hanangana ny ady manokana. Mika toko fahatelo, andiny voalohany sy andiny fahadimy. Niditra antsihatra Andriamanitra ka naniraka ny mpaminany Mika mba hanambarany sitrapony manao hoe: ry olombelona, efa naseho anao izay tsara sy izay ilain'ny tompo aminao, dia izao ihany: ny hanao ny rariny sy ny ho tia famindrampo ary ny hanaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetrentena. Tika teny protestanta fanetsiana fahenina. Amin'ny maha-Andriamanitra tsy toa azy dia fantany fa rehefa saina mibebaka sy miverina aminy isika olony dia matetika ny fombafomba ivelany no ifatoantsika. Ampatsiahivin'ny soratra masina isika an'io fa ny fiovantoetra ny tena andrasana amintsika mba hiovantsika fanao ka anaovana ny rariny, hitiavana mamindra fo, andehanana amin'ny fanetretena. Tompo, ny hanao ny sitraponao no sitrapo.